Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Hudson Taylor, tapany faharoa. Mianatra matoky. Tamin'ny 5 ora maraina no naneno ny fanairana. Nitsangany Hudson Taylor. Aloha loatra fa misy maninona? Naniry anana fotoana betsaka izy mba ahafahany mamaky ny baiboliny, tsy misy faneligelenana. Tamin'io andro io izy nitenanana ny lesona voalohany tamin'ny fiofanany, satria teo misionery izy. Nanomboka nanao fanatanjahantena ihany koa izy mba hahatonga ny vatany ho tsara kokoa. Tokony 50 taona lasa izay nitrangany izany. Tian'ny Tompo Jesosy i Hudson Taylor ary tena naniry fatratra ny ho misionera tany Chine. Manao paster. Afaka mampindrana boky momba ny Chine ve ianao? Nahoana no boky momba ny Chine? Tiany Jesosy misionera any aho. Amin'ny fomba ahoana ny andehananao any Chine? Tsy fantatro mihitsy aloha fa matoky an' Jesosy Tompo aho. Izy no hitarika aho. Ny matoky an' Jesosy Tompo no zava-dehibe indrindra. Afaka mianatra manao izany isika. I Hudson Taylor dia nanapa-kevitra ny hanao fanarahana tamin'i Jesosy. Jesosy Tompo, na inona ilaiko dia tsy tiako ny resaka izany afa-tsy aminao irery ihany. Tsy nanan-karena i Hudson. Indray mandeha izy dia tsy nanana afa-tsy atsasaky ny satro-boninahitra tao am-posiny, izay manodidina ny 1,000 ariary. Faly anefa izy fa afaka nitsidika ny olona mahantra. Andriamatoa Taylor, andeha mivavao amin'ny vadiko fa marary mafy izy. Nanaraka an'ilay lehilahy tao amin'ny efitrano kely maloto izay i Hudson. Rehefa nahita ny zaza noana sy ny vehivavy efa ho faty izy, dia nivavaka ho azy ireo ka nanome azy ny farantsany farany teny aminy. Avy eo dia nilaza tamin'i Jesosy Tompo ihany izy fa tsy nanana hanina ho an'ny sakafo atoandro. Nanaja ny fitokisany i Jesosy. Tonga tamin'ny taratasy ilay fahagagana. Vola mitovitombana amin'ny 5,000 ariary avy amin'ny olona tsy fantatra anarana. Ary fotoana fohy taorian'izay dia rendy fa sitrana ilay vehivavy narary. Niasa tao amin'ny Dr. Ardeia i Hudson. Dokotera mahay izy, nefa lehilahy be fanadinoana. Andriamatoa Taylor, efa nomeko anao ve ny karamanao? Tsia. Miala tsiny aho fa efa voasiniko sy nalefako tany amin'ny banky avokoa ny vola miditra rehetra. Tokony nampatsiahy ahy ianao. Mety ny fanohatra tamin'ny fanekena nataony anefa, satria tsy nilaza izay ilainy afa-tsy ny amin'i Jesosy ihany izy. Ahoana nefa amin'izao ny andoavan'ny hofan-tranony? Fotoana fohy taorian'izay dia niverina tany amin'ny biraon'ny Hudson indray i Dr. Ardeia. Ity ny karamanao. Nisy marary tonga ary dia nanirina ny hofankotrorany avy hatrany. Toy izany no nikarakarany Jesosy any Hudson. Miahy izay rehetra matoky azy izy. Nianatra momba ny fitsaboana tany Londres i Hudson taty aoriana. Tao amin'ny hôpitaly université, ny zavatra nahatsiravina nitranga taminy. Hoeninao ny tohiny amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.